baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fiadanana re namako, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Richard Andrianjatovo, ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao, hitahanao ane izany Andriamanitra izany. Araka ny anarantsika tany aloha tany, ny mahakasika amin'ny fanahy masina, dia amin'ity anio ity dia ho hitantsika fa io fanahy masina io dia manana ny fanomezam-pahasoavany samihafa. Tsy ny fiteny tsy fantatra ihany, fa maro be izy ireo. Ka ireo fanomezam-pahasoavana ireo dia zarazarainy araka ny sitrapony ho an'ny olona tsirairay izay mila fantatra an'izany ary tiany hampandroso ny asany amin'ny alalan'ireo fanomezam-pahasoavana ireo. Koa amin'ity anio ity isika dia tsara hatrany ny anokafantsika ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka isika. Rainay izay ny-dandro, sotra fa afaka miona indray amin'ity namako ity ny tenako. Mamelana eloko satria amin'ny mampanota tsy mendrika ahy dia tsy afaka anonona na dia vavaka eo anatrehanao aho. Kanefa noho ny famindram-ponao izay tsy nalany ridranay dia afaka miona eto izay androany. Koa dia metezanao amafy ny tsy fombiazana rehetra ny tsy fahatanterana. Aza manaraka anay noho ny adalanay satria mpanota tsy mendrika izay. Koa dia omeo anay ilay fananao masina, anokatra ny fonay sy ny sainay, ampitoetra ny teny izay ianaranay eto. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatana izany. Amen. Ny fanomezam-pahasoavana dia anisan'ny fahaiza-manao ananan'ny fanahy masina izy io. Fahefany manokana io. Ary zay ny maizy azy, zay ny anjara asany miavaka. Voaporofontsika avy tao amin'ny soratra masina ihany koa ny maha-persona anankiray ny fanahy masina ao amin'Andriamanitra telo izay ray. Fa tsy hoe hery fotsiny izy araka ny fampianarana etsy sy ny mazava-doza ny fandavana mitohy ny antsony satria io fanahy masina io irery no afaka anamasina ny mpanota mibebaka. Tsy hoe Andriamanitra kely fanampiny eo amin'Andriamanitra koa ny fanahy masina, fa Andriamanitra mitovy amin'ny ray sy ny zanaka mihitsy. Zany hoe manam-pitoviana amin'ny Kristy izy. Satria raha nilaza Kristy fa andefa ny fanahy masina ao amin'ny Jaona 4:2-5 dia mpananatra hafa no nambarany. Ny teny Grika alos izay midika hoe hafa mitovy karazana no ampiasaina ao amin'io andinin'io satria mitovy karazana amin'ny Kristy ny fanahy masina. No tanosaintsika tao amin'ny lesona teo aloha ireo karazana andraikitry ny fanahy masina eo amin'ny asa-pamonjena. Ny iray amin'ireo ny fizarany ireo fanomezam-pahasoavana araka ny sitrapony. Vakio anie ny Korinthiana 2:12-1. Korinthiana 2:12-1. Io fanomezam-pahasoavana io dia antsoin'ny Korinthiana 2:12-1. Korinthiana 2:12 hoe zava-panahy. Tokony havantsika tsara fa samy hafa ny vokatry ny fanahy voalazan'ny Galatiana 5:2-12 ary ny voalazany hoe fanomezam-pahasoavana. Samy hafa ny vokatry ny fanahy sy ny fanomezam-pahasoavana. Zavatra anankiroa samy hafa manana ny fihavantsara reo. Ny vokatry ny fanahy
de ireo fiovana raisy ny olona nandray sy manaiky ny fanahy masina mba handray sy iny ny filazantsara satria nanana fiainana maloto ny olona ny alonina ny ekeny ny antso ny fanahy masina. Zay nge ny voalazan'ny Galatiana 5:7 ka hatramin'ny 1:20. Ireo voatanisa ao avokoa ny fahadalandra olombelona, filaninofo, fijangajangana, fieremana sy ny sisa. Ka rehefa nandray ny fanahy masina izy dia lasa nisy fiovana. Fa ny fanomezam-pahasoavana kosa de ireo talenta na fahaiza-manao manokana omeny hoentina manompo anatanteraka ny fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra. Zay ny voalazan'ny Efesianina 4:1-12. Efesianina 4:1-12 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary izy nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelistra, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Hitanao amin'izany fa tsy ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra fotsiny no famantarana fa fen'ny fanahy masina ny olona anankiray. Rentsika ny fampianarana ombenombeno fa ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra rery ihany hono no pirofo fa nandray na vita batisa amin'ny fanahy masina ny olona anankiray. Tsy marina zany. Misy mihevitra mihitsy fa izany no fanomezam-pahasoavana ambony noho ny fanomezam-pahasoavana hafa. Tsy izay anefa ny ambaran'ny Baiboly. Fa vakio anie ny Koritianina 2:4. Koritianina 2:4, ny 9:20 sy 7:20. De ohatran'izao no filazany ao, misaotra an'Andriamanitra fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra noho ianareo rehetra. Nefa raha ao am-piangonana de aleo manao teny 5 fantatry ny saiko mba hampianarako ny sasany koa toy izay anao teny ray alina amin'ny fiteny tsy fantatra. Tsy zava-dehibe zany io fiteny tsy fantatra io raha io tenin'ny Paoly io. Mahavariana ihany koa fa misy manery ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra ho raisin'ny ray fiangonana. Mety ve zany? Tsy avy hatrany ny valiny raha amin'ny Baiboly no ekena satria tsy azo terena hanome ny fanahy masina ka hoe mila mandray fanahy masina de miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny rehetrarehetra. Fa zao voalazan'ny Koritianina 2:12 ny 9:1 manao hoe araka ny sitrapony. Omeny araka ny sitrapony io, zarazarainy ho azy rehetra araka ny sitrapony. Ka raha fiteny tsy fantatra ny sitrapony ho anao de miteny tsy fantatra ianao. Fa rehefa tsy miteny tsy fantatra ianao fa manasitrana, tenim-pahendrena, fampianarana sy ny sisa de zay no sitrapony fanahy masina de omeny anao zany. Ireny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra ireny anie de nanana ny antony nikendren'Andriamanitra azy ho amin'ny fanapariana haingana de haingana ny voan'ny filazantsara ho ao am-pony zay nandre. Ka ireo zay nandraindray no hitondra zany ho any amin'ny olombelona rehetra manodidina azy. Toy zany no niseho tao amin'ny asan'ny apôstôly 2. Satria ireo lehilahy nilatsahan'ny fanahy masina reo de Galiliana. Tsy nahita fianarana reo, tsy mba nandihy kilasy ambony reo, fa nomeny fanahy masina azy kosa ny niteny tamin'ny fiteny samihafa zay olona tonga teo de nandre tamin'ny fiteniny avy. De reny olona reny na fantatra ny asa lehibe nataon'Andriamanitra de reny olona reny ny lasa nitory tany amin'ny foko misy azy, tany amin'ny firenena Geneviny. Ny Baiboly de miteny mahitsy fa tsy misy olona fen'ny fanahy masina tsy tapaka mihitsy toa an' Jesosy teto ambonin'ny tany. Kanefa Jesosy de tsy mba niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra na de ndray mandeha monja aza teo amin'ny fiainana. Araka ny fantatsika anie, zany Jesosy Kristy zany rehefa vita batisa de nandray ny batisa amin'ny fanahy masina. Kanefa tsy mba niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy na de ndray mandeha monja aza.
azonao amarinina anie zany eo amin'ny Lioka 7:2-20. Lioka 7:2-20. Rehefa nandray ny fanahy masina Jesosy Kristy dia namita ny iraka izy. Asan'ny apôstôly 10:8-13. Toy izany koa ny amataranao fa nandray ny batisa amin'ny fanahy masina ny olona iray dia izy afatahotra, tsy tafandro mandry, mifo mba hiasa. Asan'ny apôstôly 2:4-4 misy an'izay. Andao ange ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nitsangana Petera sy ny 12 dia nanandra-peo izy ka nanao taminy hoe, ry lehilahy jiosy sy izay rehetra monina eto Jerosalema, aoko ho fantatrareo izao ka ianoy ny teniko. I Petera lay kanosa lahy, le tsy metehitra afa-tsy ny sabatra, nisitrika atao amin'ny efitrano ambony fa natahotra ny jiosy. Izy indray no nitsangana teo anoloan'ny vahoaka rehetrarehetra rehefa feno ny fanahy masina. Tsy apetrapetraky ny fanahy masina ianao rehefa feno azy. De mieritrerety ianao kanosa lahy sy kanosa vavy tsy mety manao ny asan'Andriamanitra io, sao de tsisy fanahin'Andriamanitra ao aminao. Koa satria mandeha loatra ny fotoana, de ny amaranako azy de zao: aza manaiky ho ambakain'ny olona, aza manaiky ho rebreben'ny olona, amin'ireny fampianarana atao marina reny. Aoka ho ekentsika atsitrapo ny fanomezam-pahasoavana tia ny fanahy masina omenantsika. Raha fiteny tsy fantatra ny tiany omenanao, ekeo zany. Raha ohatra ka teny pahendrena, ekeo zany. Mampiatrano vahiny, ekeo zany. Ary aza manaiky ho fitapitan'olona. Tokony hitandrina isika raha mamantatra ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy. Nefa aoka kosa tsy ho diso ka hihevitra fa raha tsy manana ny anankiray amin'ireny zava-panahy izay voatanisa ireny sika, dia hevitena fa tsy nekena ho zanak'Andriamanitra, ka tsy nandray ny fanahy masina ao amin'ny fiainantsika. Satria ny Baiboly dia miteny fa izay rehetra manaiky an'Andriamanitra dia omeny ny fanahy masina. Hatreo indray ny fiarako aminao amin'ny tian'ity, manome fotoananao amin'ny manaraka. Mbola toizantsika ny makasika an'io fanomezam-pahasoavana io aorian'izao. Mametraka mandra-pitafa, mandra-piona aminao indray ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma namako. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitoy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly?